sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Miarahaba nareo mpitandregny ajegny magnaraka ity fandaragna ity na amin'ny alalan'ny radio Fagniry na amin'ny alalan'ny internet ka dia toloragna fiarabagna nareo jiaby magnaraka tsy tapaka ny fandaragna antsika. Ny fandaram-pampianaragna iaragna amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson no arantsika amin'izao fotoana izao. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika ary no iarantsika mitandregny. Ny lohahevitra amezan'ny eglizy atsika amin'izao alahady fahavalo-ambroapolo mandavantaona zao dia ny hoe mety isakana tsy ho tafiditra ny an-danitra ny haregna. Ny tenin'Andriamanitra ary nivaky teny voalohany nalaigny tamin'ny boky fahendrena ny toko 7:70 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1:10. Nivavaka aho ka nomeny ahy ny fahiratan-tsaina. Niantso aho ka tonga tamiko ny fahendrena. Nalehoko izany toy izay te impanjakana aman-tsatroboninahitra ary nataoko tsy misy vidiny ny harena miolotra amin'izany. Tsy nampitoviko taminy ny vato sarobidy indrindra fa fasika kely ihany ny volamena rehetra amin'izao tontolo izao miolotra aminy ary tsy maintsy ho fotaka ihany ny volafotsy mitaha aminy. Tiako noho ny asalamana aman-kantsaran-terehy izy. Naleko manana azy toy izay manana ny fahazavana satria tsy mba maty na oviana ny fanilony. Tonga tamiko miaraka aminy ny soa rehetra ary arena tsy hitalany no eo an-tanany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vaky teny masina faharoa taratasy ho an'ny kristianina Hebrio ny toko faefatra andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelambin'ny folo. Ry kristianina havana, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela maniteraka ny fiavahan'ny aina sy ny fanahy ary ny famavany sy ny tsioka aza fantany mazava ny fieritreretana amampisaina ny fo. Tsy misy zavaboary miafina eo anatrehan'Andriamanitra fa mianjaanja sy miariary eo masina izy ampamoaka antsika ny zavatra rehetra. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Zao aratsika ry mpitandregny ajaigny iaraka hitandregny ny evanjely. Evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marka toko faha 10 ny andininy fahafitambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Tamin'ny zany andro zany no nivoaka andeha i Jesoa dia nisy anankiray nidodododo nandoalika teo anatrehany ka nanontany azy hoe, ry mpampianatra tsara o, inona no ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay? Ary hoy Jesoa taminy, nahoana no ataonao hoe tsara aho? Tsy misy tsara fa tsy Andriamanitra irery. Fantatrao ny didy hoe aza mijangajanga, aza mamon'olona, aza mangalitra, aza mety ho vavolombelona ny tsy marina, aza manambaka, manajany renao amandreninao. De hoy navaliny azy, mpampianatra o, atrany fonony kely aho no efa nitandrina izany rehetra izany,
ary nijery azy Jesoa dia tia azy ka nanao taminy hoe zavatra iray loha no tsy ampy aminao, mandehana amidio ny fanananao rehetra ka omeo ny mahantra dia hanandrakitra ny an-danitra ianao. Ary rehefa izany dia vianaraka ahy. Nampahory azy izany teny izany satria nanan-karena be izy ka niala tamin'ny alahelo. Ary nijerijery manodidina i Jesoa ka nanao tamin'ny mpianany hoe akory ny asarotry ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. No nigaga tamin'ny zany teny zany ny mpianany dia hoy indray Jesoa taminy, sarotra anaka ny idirany zay miankina amin'ny arena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Moramora kokoa ny idiran'ny rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny idiran'ny mpanankarena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Vomeka gaga izy ireo ka nifampilaza hoe izy ary no mety ho vavonjy. Fa nojereny Jesoa izy ka nilazany hoe amin'ny olombelona zava-tsy vitany izany, tsy mba toy izany amin'Andriamanitra satria mahavita ny zavatra rehetra Andriamanitra. Ary hoy Piera taminy, indro izay efa nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. Dia hoy navaliny Jesoa azy, lazaiko marina aminareo fa tsy misy olona mafoy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny fitiavany ahy sy ny evanjely ka tsy azo zatoeny ankehitriny amin'ity fiainana ity dia trano, rahalahy, anabavy, ray, reny, zanaka, tany na dia ao anatin'ny faninjehana azy, ary ny fiainana mandrakizay any amin'ny ho avy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo sika nandalina manokana ary nibanjina ary indrindra nivavaka ho an'ny fanambadiana, nandinika ny anjara toeran'ny fanambadiana, ny fianakaviana, fa indrindra moa amin'izao andro sarotra lalovan'ny fanambadiana, ny fianakaviana, ary natonga ny Papa François nanao synode anankiroa ary eo ampanovana an'izay misy zao any Roma, ary mitondra mbavaka an'izay isika mba afaka andinika lalindalina koa ny anjara toeran'ny fanambadiana sy ny fianakaviana, satria raha marary ny fanambadiana, raha tratran'ny krizy ny fanambadiana dia voan'ny krizy ny fianakaviana, ka raha voan'ny krizy ny fianakaviana dia marary ny fiarahamonina, satria ny fianakaviana ny sela voalohany ny fiarahamonina, ary raha marary koa ny fiarahamonina dia marary ihany koa ny eglizy, satria averimberisika matetika fa ny fianakaviana no eglizy kely, eglizy voalohany indrindra. Ka raha tamin'ny lasa arisika nandinika an'izay, ary azo lazaina ihany koa fa amin'ny alalan'io fandiniana ny fianakaviana io ihany koa dia mibanjina ny fiainana voatokana isika, ary mbola ao anatin'ny fiainana voatokana isika, ary dia izay no nankalazaina tany Voemara ho isika nankalaza ny jobily fahazatotaona nanaovana ny batemy, fa ny batemy ny loharanony ny sakramenta rehetrarehetra, io no sakramenta voalohany, fa ny sakramenta faratampony ny Eukaristia, ary ny avy amin'ny batemy no ahafahan'ny rehetrarehetra mivelona ny sakramenta ny fanambadiana ary ny sakramenta ny voatokana, ary dia mifandray tanteraka ary mifaningotra, mifameno ny fanambadiana, ny fianakaviana sy ny fanokana tena, satria ny azo novan'ny kolakana hoy ny teny ataotsika matetika dia ny tanina ny reniny tsara. Averimberisika ihany koa ry kristianina havana fa amin'izao mandavataona izao dia fandaliana-pinoana no ataosika, ka raha nandalina momba ny sakramenta ny fanambadiana ary sika tamin'ny alahady lasa teo nibanjina manokana ny fianakaviana amin'izao alahady
fa 20 mandavataona izao dia ibanjina manokana mikasika n'izay hoe fototra sy loharano ny fiainasika ka matetika izy soa no mamerimberina hoe zay misy ny fonareo no misy ny arenareo aiza tokoa ary no aresika ry kristiana havana na marimarina koa iza no arenatsika fa arakaraka izay arena izay no ivelomatsika ny fiainatsika ka afahatsika mampivelatra ny fiainatsika io ary izay no mahatonga sika koa matetika fandrindra raha miresaka amin'ny tanora ao ary miresaka amintsika menakavy ihany koa fa niany ny hoavy fa tsy rampiso arakaraky ny andavirarisika ny ty andro iainasika ty ny any ty no afatsika mandavorary ary mametraka tsara ny hoavysika ary mandrafitra an'izay hoavysika izay ary arakaraky ny arena satria io mitanjona ny arena inona ary no arenasika aiza ny arenasika ary iza no arenasika i Salomona ao mivaky teny voalohany tena tsapa fa ny arena sarobidy dia ny fahendrena ary nataony hoy izy sy misy vidiny ny arena rehetra mihoatra ny fahendrena. Inona tokoa moa ny fahendrena dia ny fahaizanao araky ny voalaza sika teo hoe manorina ny fiainanao sy ambonin'ny fasika ka zavatra mandalo fosiny dia mirodana fa amin'ny vatolampy ka na inona hitranga dia maripotitra tsara ny fiainanao ka izay natonga an'ny Salomona ary fampianarana ho ansika anomboka ny fianarana isika izao miditra amin'ny taom-pianarana vaovao sika aiza ny fahendresika fahaizana fosiny ve sa fanorenana ny fiainanao ary zay no avy anio ny hoavy fa sy rampiso niany ny hoavy fa sy maray zegny ka arakaraky arenanao zegny iza no arenanao ary dia i Jesosy ary mampianatra sika ao amin'ny evanjely amin'ny toko 10 ny masinda Marka raha nisy an'ilay tovolahy nanatona azy ka nanontany azy hoe ry mpampianatra sara ino anao ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay zay tokoa ny fanontaniana fototra ary araky ny lazaiko teo eo am-piandohana ny taom-pianarana isika ry tanora zandry malala ho atsika ray aman-dreny aiza ny fiainatsika ahoana no anorenasika ty fiainatsika ity ary izay indrindra tena maly izy Jesosy fa ny didin'Andriamanitra raha ny marimarina koa ny tenin'Andriamanitra ary siza zany tenin'Andriamanitra izany fa i Jesosy ary zay no mahatonga asika eto amin'ny dioseze anisan'ireo anatin'ny ratsan-tanana 10 ny mampandroso any Kristy ary mandray ny tenin'Andriamanitra sy atao engina armoara fosiny fa hovakina ary rehefa mamaky isika dia vakivakiny zay tenin'Andriamanitra zay koa ny fosika mba ho fo vaovao orenany Andriamanitra ka noho izany ry kristiana havana diso no milaza hoe efa lany andro ny didin'Andriamanitra ny teny folo manoro asika ny lalana ka io ny fanorenana sahady ny fiainasika nefa enosika koa ny afatry ny Jesosy an'ilay tovolahy zay nanatona azy te hanorina ny fiainany ametraka n'izany arena ny arena no arena ho isika raha mamokatra izany sy tia-mpamokatra ny fiainasika ary dia izay nantony natonga ny ty tovolahy mba te hamokatra tsara ny fiainany efa nivelona ny teny folo izy efa nivelona ny didi folo nefa tia no hamokatra bebe kokoa ny fiainany ary nambarany Jesosy ary fa arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ny be sy ny maro inona moa ny dikan'izay raha
te ho lavorary ny fahalavorariana zany dia io fiainantsika io sy mikombona ho ansika fa mamokatra ho an'ny be sy ny maro sy ny fitiavan-tena no hampamokatra ny fiainantsika sy ny fanangonana n'izao sy izao ny fananana tomobila fananana radio rehetrarehetra télévision portable isan-karazany sy ny sisa no hitadiavintsika sy izay no arena sarobidy fa zavatra iray lohany sy ampy aminao hoy Jesosy ary dia izay tokoa zavatra kely blitika fosiny eo amin'ny fiainantsika dia efa mampiova ny fiainantsika zavatra hely madinika iny raha iny io hely madinika io dia amdio ny fanananao inona moa ny dikan'izay hoe amdio ny fanananao ka avy manaraka izany hoe izy no arena izy no tompony fosika izy no eo anivo ny fiainansika amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy ny fiainansika mba ho fiainana eukaristika ary izy no modely ho ansika amin'izany ary hitasika i Masiny Maria sy ireo mpanaradia azy rehetrarehetra izy zany ny loha laharana izy ny priorité amin'ny fiainansika ary amin'ny lalany no anatanterahsika ny fiainansika raha izay tokoa ny fiainansika dia miova ny fiainansika zay ary zay ny tena fahendrena marina ary ahafahantsika ary anatanteraka an'izay dia ny taratasiny Hébreo no mananatra sikary satria mila discernement ny fiainansika ka raiso ny tenin'Andriamanitra hoy ny taratasiny Hébreo hoy izy hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra no ny sabatra roa lela maniteraky ny fihavan'ny aina sy ny fanahy ary ny famavana sy ny tsoka azy fantany mazava ny feritreretana mampisaina ny fo sy misy zava-boary miafina eo anatrehan'Andriamanitra fa mianjahanja sy miariary tokoa ka okary ny tena fahendrena ary zay ny fampianarana amin'izao alahady 20 mandavataona izao ny tena katsao ny fahendrena dia ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra no arena sarobidy ry Jesosy Kristy zokona eo asainao misafidy indray izahay amin'ity alahady ity isafidy ianao ary ianao no any arena mamelona anay ka ampio ary zahay mba anaraka ny sitrakao ary ampio ny tanora maro mba ahatsapa fa ny tena arena dia ianao ary amin'ny alalanao no anovozana ny arena rehetrarehetra ianao ny fahendrena ka aoka sy tahaka n'ilay tovolahy-mpanan-karena izay nalahelo ny fikitra amin'ny arena izay fa afoy fa arakaraky ny afoizanay ary nasainay afoy no ahafahanay mandray atanana ny fiainanay ny fiainan'ny fianakaviana ny fiainan'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny eglizy ka tonga anay tokoa ahita ny fiadanana sy ny lavo sy ny fandavorariana ny fiainanay ary dia hiada-pinaritra ao aminao izahay aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra